Marina Mbola Hanaiky Lainga Tsara Lahatra Foana ve? Tsikatra tanteraka fa satra ho an'ny fitondrana rajoela ny fahombiazana amin'ny fitantanana ity firenena ity. Izany dia mana-porofo mivaingana ihany koa fa satra ho an'ny vahoaka malagasy ny anantena fandrosoana raha mbola ny fitondrana rajoela no mitondra ny firenena. Porofo voalohany ny fiverimberena n'ireo olona mitranga isan-taona ka miteraka fitokonana etseroa eto amintsika io. Raisintsika ohatra kaiky ny resaka vidim-piainana. Tsy vao androany na omaly no efa nanao fihetsiketsehana momba io resaka fidangany vidinentana ilaina andavanandro ny fitondrana ankehitriny. Tsaroantsika tsara mihitsy aza fa ihany rajoelina mihitsy no efa nilaza tamin'ny vahoaka fa hanafatra samby roapolo hitondra PPN eto amintsika. Raha ny momba an'iny aloha da hitantsika rehetra fa tany mamokatry Madagasikara. Betsaka ny loharano azo anaovana damina araky ny olazay ny filomary karavalmanana tamin'ny fampelezan-kevitra. Izany moa dia ny omeheza ny rajoelina mihitsy tamin'izay fotoan'izay ary lazay mihitsy aza fa diksionera vaovao izany, kanefa tsy fantany fa izy ny ome io mihitsy no tsy namaky diksionera. Iarahantsika mahita ny zava-misy ankehitriny io, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay fotom-pivelomany malagasy maro anisa. Izao ny vokany. Lazaina fa roa taona vao miakatra ny vary gasy ka aleo manafatra. Filoham-pirenena tsy mahafehy ny tany izay tantany no mitondra ny Madagasikara. Anika misavoambona rehefa mahita vahoaka voromaro mba te haheno ny fanatsarana ny fiainany avy amin'ilay filoham-pirenena, kanefa dia amatika amin'ny fotsiny no lazaina amin'ny vahoaka. Ny faharoa, nisy tokoa ireo vary izay nafarana ka tonga teto amintsika taorian'ny ireny. Fampanantenana miezinezina sy filazana ireny fa tsy andry vary hiakatra roa taona ny filoham-pirenena malagasy. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe nampidina ny vidin'ireo kojakoja indrindra fa ny vidim-bary teto amintsika ve ireny? Raha amidy eny amin'ny fokotany tokoa moa izany ireny vary lazaina fa vary mora sy menaka mora ireny, makaiza ny vola avy eo? Natokana ho an'ny fokotany ve? Sa natokana ho an'ny komina? Sa natokana ho an'ny kitapo-mbolam-panjakana? Raha tokony ho izy mantsy dia nisy tamin'izy ireny no fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka. Noho izany tokony ho zaraina maimaim-poana ho an'ny vahoaka satria ny fahasahiranam-bahoaka no mahatonga azy mividy mora. Fa raha ny lamina ny fiainany, tsy misy rarahindry na oroala aza, ny varotany fanjakana ny raikilao amin'izany. Fitadiavam-bola ataon'ireo tsirafesy mandidy eto amin'ny firenena arak'izany. Io resaka tsena mora ary fitadiavam-bola tsy mazava ihany koa. Raha toa ka varina farana ireo dia tokony sitraka izany araky ny sahazazy ny vahoaka, satria volam-bahoaka no vidianana an'io fa tsy volan'ny gouvernement Tantsay Kristian na vola avy amin'ny antoko TGV mapara akory. Ny teboka fahatelo dia vola be tsy tokony tsoforoana no nanafarana ireny vary ireny. Moa ve tena nampiverina ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny lohan'ny fanafarana izany? Nampiverina ny fisakafoanan'ny malagasy ho intelo isan'andro ve izany ankehitriny? Ny zava-misy mantsy raha toka vahaolana tokoa ny fanafarana vary izay nataony rajoelina io dia tsy nila ny ministra Edgar Zafindrava idina sy ikivorivory isaky mihetsika eo intsony mba hanerena ireo mpivarotra ampidina izany vidinentana izany. Iza moa tsy mahalala fa be loatra ny fanafarana entana eto amintsika ka mampitotongana ny sandany ariary. Politika ny fanafarana mba amikizana sy anomezana tombony ireo mpandraraha kama fotsiny no zava-misy eto amintsika, fa ny vahoaka ny mody reberebe na amin'ny filazana fa ampela vidinentana io. Telo taona sy tapany teo amin'ny fitondrana, mbola resaka vidim-piainana efa olana tamin'ny taona 2024 no mbola olany fitondrana rajoelina amin'izao fotoana izao. Raha izay telo taona sy tapany izay tokoa ka tena nijereny ny fitondrana rajoelina io ny fanosehana manokana ireo tantsaha, tsy ohatry izao intsony ny fiainan'ny vahoaka malagasy roa taona aty aoriana. Tsy fahaizana mitantana io fa ala olana foana ny hoe anao an'izao dia anao an'izao io mpitondra io.
mafy tamin'ny ekipany fitondrana mihitsy iny kabary izay nataony solombavam-bahoaka Brunel Razafintsandrao fa tany Kongo ireny. Matika amin'ny fotsiny ilay filoham-pirenena hoy izy. Marina io teny nataony io, ary hitantsika amin'izao zava-misy sy fomba fitantana ny firenena ankehitriny io. Tsy misy samiditra intsony ny olona hiaraka hitondra ny firenena aminy satria ny ao anatiny aza mampiseho fa tsy vahaolana araka ny lazaina akory io filoham-pirenena io. Porofon'izany ny fametrahana ilay jeneraly efa nisotro ronono Richard Ravalomanana ho mpanolontsaina azy io indray. Io jeneraly io izay efa nahasorena ny zandary sasany tamin'ny fitondrany na sekretera-panjakana miadidiny zandarmeria azy. Ny ahiny izao dia isy ifanitsaka andraikitra eo amin'ny mpanolontsaina manokana sy ny saika ankehitriny io satria samy miseho fa ifehiny tafika. Tsy mahagaga ihany koa ifanapahan-kevitra io satria mafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny, ary ahin'ny maro mafy mihitsy ny mety ho isin'ny korontana eto amin'ny firenena afaka tsoatsy vokatra eo vitanga ny vidim-piainana io. Io ilay antsony ny mpahitoekarena hoe fipoahana ara-sosialy. Io izany no ametraka sosikevitra mba amoretana ny vahoaka rehefa tonga izay fotoana isehony ny fetrafarany izay. Izay ilay ilazana foana fa tsy isy fampandrosoana izany eto raha mbola io filoham-pirenena any Rajoelina io ihany no mitondra ny firenena. Efa hitantsika ny vokatry ny asany tamin'ny taona 2024 ary dia io tohizany ankehitriny io tokony ho tonga ao an-tsain'ny vahoaka malagasy fa matona vita zavatra izy tamin'ny tetezamita dia ao ny antony. Voalohany, tsy nisy famatsim-bola tonga teto tamin'io. Midika izany fa vola tao amin'ny tahiry-mbola mpanjakana no nampiasainy. Izany hoe vola napetraka sy tahiry tamin'ny fitondrany filoha Marika Ravalomanana no nanaovany zavatra ny reharehan'ny Rajoelina tamin'ny tetezamita fa tsy nisy famatsim-bola aza na vita zavatra sy na vitan'izao sy zao io izy. Raha mahay mitantana tokoa ary Rajoelina, nahoana noho izao ny zava-misy amin'ny fitondrana misy famatsim-bola izao. 5 volana tsy voalohany ny borsan'ireo mpianatra. Tsara ho marina eto fa mahamenatra izany hoe filoham-pirenena ka mizara vatsitsiny sy tosoka fameno no anjarany raikiny. Izay anefa no asan'ilay filoham-pirenena ankehitriny sisa satria izay no mba hansisa akana voninahitra. Tokony ho fantatry ny vahoaka nefa fa raha tena nahay sy nijery ny tombontsom-bahoaka io filoham-pirenena io dia tsy tokony olana aminao akory ny mitady vary iray gony sy vola iray hetsy ariary izany ao anatin'ny herinandro. Raha toka tena ainy ny tantana sy nametraka fiodinana indrindra fa mifametrahana famoronana asa ho an'ny vahoaka satria afaka mihodina ny fiainany tsirairay. Dia izao sisa no hiafaran'ny vahoaka mody ampilaharina sy ajaridina mandritra ny orafiry sady mainy andro no lany fotoana miandry vatsitsinjo. Tonga ilay filoham-pirenena mpizara vatsitsinjo sy tosoka fameno dia maka sary sy alaina sary ireo vahoaka efa sahirana aseho amin'ny hafa fa hoe nanampy ny vahoaka sahirana tary amin'ny distrika tary ny filoha any Rajoelina. Dia merci président hoy ny mpanara-drenirano. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe angamo tsy fantatry ilay mpintoka lava sy mpila ranon-dranon'ireo fa mpiasam-bahoaka ane io filoham-pirenena io e. Raha ny tokony ho izy aza dia asany ny manatitra izany isa-tokantrano fa tsy faly ampilahatra vahoaka fotsiny ary tsy misy fanajana intsony na ray aman-dreny be efa antitra aza fa dia ajaridina mba akana sary akamboninahitra. Aiza izy izao izay nilaza fa izy no filoham-pirenena voalohany tsy handray karama fa omeny nisapatra ny karama ny maha-filoham-pirenena azy. Izay ilay fitondrana Rajoelina izay andrandrany vahoaka malagasy vahaolana amin'izao fiakarany vidim-piainana sy ny fahantrana izao io. Mbola Hanaiky Lainga Tsara Lahatra foana ve? Fa Ahoana Marina. Ahoana Marina.